Ampitsikiana indray no hiara-banay mpankafy kristianareo rehetra. Ny foravoravo mamiramirana ny tare, fa ny alahelon'ny fo mahareraka ny fanahy. Anatsingita sy anatsinahy mieritrereta fa manam-panahy. Dia tiany sy eritrereto fa fandalovana ihany ny eto. Antenainay fa hofinaritra ianao miaino izao tantara indray miseho atolotra izao. Izay nampitondraina ny lohateny hoe Mitsiki dia mieritrerety. Hafa kely ny lohatenin'ny tantarantsika. Koa dia ianao iaino izany ary no andrasany. Efa vonona varenao ndao ary orin'ity hira anankiray ity. Fa sady hiara hitsikitsiky isika no andray lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra raha teo ihany koa. Opposition! Mahafaly mpankafy Kristy manolotra ho anao. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mitsiki dia mieritrerety. Reto avy no manome aina ny tantara. Fitiavana Rasolo Arjao no Bema. Lalao Estera Rajaonarivony no Nandrianina. Miriam Malalany avy no Tolotra. Valery Razananjatovo no Meva. Yary lalan'ny Kristy no Miody. Joanna Randrianasoa no Caroline. Tina Lovana Valona no Pastera. Ornandriana mba ela mintsy koa ity Bema ty. Zay ve kitsy mivoaka tao amin'izay lavantranony ihany. Hita ho akery tolotrako. Be marenina mihitsy izany raha olona ka. Tsy natao foana ny anarana iny hoe Bema. Aika tena be marenina marina. Efa ho any am-piangonana izao ve? Mbola tsy taitra tsy maika ihany nefa tara. Tsy ho farany raha iantso nefa zahotra ny lehibe ka. Marenina loatra izy ka tsy mahantso tsony aho. Ozy Bema! Bema! Andao amin'izay fa tara. Ho avy nareo koa tao maika betsy. Finna nampiletika anao tao sady efa be marenina mihitsy ianao ty. Be marenina hoane? Mbola miomana ny olona ko Bema. Zao ve mba akanjo anaovanao rinandro?
azafady kely aloha mba halavoala anarako azafady fa tsy nandrinandrinao izany fa nandry amina. Ay tokoa moa nandry anina azafady e. Taizandray moa ianao no nahita hoe manao zipo nefa manao Adidas be ka. Lozy tiry nandrianina. Ka io nisy tao fa nenareo koa izany a. Iny vetsy le Adidas fanaovany bolida bolida natahanareo. Dia maninona andry koa izao io ataonina dia mba nanaovako e. Ay, ary andao aingana aloha hamonjy ny fiangonana fa taraiky e. Taizaka indry vidy an'iny akanjo ndry iny. Fa ahoana nga? Tô tsara be, sambasamba. Tonky akanjo vidiana tany amin'ny botika. Ndry nga ahoana? Fa nga tsy tany amin'ny fripy. Zay keto mividy an'ireny fripy ery ireny izany a. Ary mba ahoana fahitandry ihany hoako. Oaika izany ho andry e. Ive ke tsy avovo karoty Caroline. Jereny ety izy e. Ndriko kiry meva, ny volon-driary jereo ny lokony. Ohatry ny lokon'ny volon-drameva. Otry, zao kely lamody a. Meva ohatry ny enarako ihany fa ndry nga ahoana. Jereny ny havan'ny talon andry e. Ive ke tsy mafiry centimetatra. Tono mihitsy ara ny tena malaza amin'izao. Ndry ve ke tsy mijaikojaiko be mandeha amin'ny talon lava be iny. Amin'izay ky mba misongadina. Maka ty am-piangonana ky dia hitandry aty amiko ny masony izao tontolo izao. Oay, mbola tsy masony izao tontolo izao mantsy fa masony fiangonana. Zay aloha dia marina e. Zay aloha eo ihany fa ay zary raha mioty e. Iny koa toa efa tara lavako. Nga iny mahagaga tsony e. Variana nioty voatabitany tokotaniny regny amany dia tsy maika an'izay hoaka ty am-piangonana. Hita fa zany mihitsy kia. Jereo fa ty izy ty. Jerendry mivadika ny akanjony. Oaiky. Tena mivadika marina. Manahoana kinareo miravavy a? Manao mioty. Sofa tonga ihany fa raha tsy izany saika taraiko teo indray. Oay, fa toa mivadika hoaky ny akanjon-dria. Oay, andriamanitro. Fa baraka ty. Aiza izany ny an'loko an'ity? Raha zandria makaty amin'ny trano fidiovan'ny fiangonana aty. Angakaingana kia. Andoky mba hiaraka dia avadiko vetivety ihany ty akanjoko ty a. Danareo roa fa ohatry ny kamo be za amin'ity talohanko ty ka. Saotra kira meva. Oe, meva mantsy e. Ndry an. Raha meva ndry ahoana? Meva dia ampy. Azo. Azafady e kiry meva. Aiza retintsika nipetraka? Aiza marina ary be ma? Tsy aleo eny aloha. Sa eny ariana? Fa maninona nefa na eny aloha na eny ariana e? Sao dia tsy hita amin'ny pasterako. Sady tsy mahita ny kalameva? Masina moa. Ka nahoana moa izany raha eny antenatena no mipetraka e? Hevitra mety marina izay ry tolotra. Aza maika aloha fa alao andrasana ny fidiran'ny meva zay vao miditra tsika. Ay dia fa raha meva. Ahitsy kely tsy raha meva fa meva. Ary ohatry ny miaraka marina ke izany ry nandrianina e?
Bema sy Meva sa ahoana ondry? Marina mihitsy. Rehefa atao mariazy ry zareo dia Be sy Mma. Ie, Ny tobiliny zareo amin'izay inona ry Bema? Mazava ho azy fa tonga dia PM. SRPCM. Zavatra mbola nakibon'ny ombony ianao ka raha Meva sahady ny irairaina. Mba jereo hoe nandrianina io, jereo manokana izy. Borosio iny kirarony iny ry Bema. Jereo marina ary nandry. Voan'ny vovoka be ty Adidasinao. Iny tsy efa pointure 42? Mangingina areto fa efa hoe ampolity tsy fanareo koa. Inona ny tena tsy aritrareo amin'io e? Sao dia tsara mpifamadihana ary ny kiraronareo e. Ohatra hoe iny Adidas iny mba hanaova amin'ny Bema. Mo iny kiran'ilona amin'ny Bema indray mba hanaovany nandrianina e. Tsy omeko ny kiran'ilonako a. Sady mifanaraka amin'ity velondrirana kitio, tsy mba fokony a. Ary andao amin'izay reto hipetraka fa reny angery zareo e. Ireny izy telo rahavavy, i Meva, i Mioty sy Caroline. Eny tokoa, andao amin'izay ka toerana ka. So tsy ahita seza eo intsony tsika. Mbola ho ampitombona ho amintsika mandrakariva ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Salamo fa 501 no iarahantsika miredona ary aorianan'izay ny hira laharana fa 730 ao amin'ny fihirana FFPM. Salamo fa 501. Alleluia. Miderahan'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy amin'ny abakabaka ny heriny. Midera azy noho ny asany lehibe. Midera azy araka ny haben'ny voninahiny. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara. Midera azy amin'ny valisin'ny lokanga. Midera azy amin'ny aponga tapaka sy ny dia. Midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Midera azy amin'ny kipansina maneno. Midera azy amin'ny kipansona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Alleluia. Amen. Hira fa 730 ao amin'ny fihirana FFPM. Fangana ary mpanjaka, andray ny lovanao. Fangana re mba haka ny tany hoanao. Fangana ry mpanjaka. Wai, mbola tsy manomboka kay? Mbola tsy manomboka kay? Avereno aloha. Fangana ry mpanjaka, andray ny lovanao. Fangana ry mbaka, ny tany hoanao. Avy amantanany ny malahelo fo. Araiky tao manimba hira fotsiny ety. Tsara ky zany fa nareo koky. Sady mivalana be. Aleo sa tsy hira tsony ka? Mijanona kinareo rehefa tsy hira ka. Zaho aloha dia tena hira mafy be mihitsy amin'izay mba henony be matsara ny feoko e. Avy afa misento ateny olonao. Zay ve nama dia tsy mijery aty mihitsy be.
Izany tononkira izany no iantsonay, iterahana ianao ry Andriamanitra rainay io. Koa dia misaotra anao, midera anao, mankalaza anao zahay noho ny amin'izao fotoana anio zao indray, fotoana izay iaonanay aminao, andrenesanay ny sitraponao. Koa dia apetraka aminao ary Tompo ny fandaharam-potoana rehetra, ny asa rehetra izay ho tanterahanay anio. Manjakay ianao Tompo amin'ny fotoana rehetra, dia atreo feno Tompo izao fanompoana masina izay tanterahanay anio izao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka sika ry havana. Ohatran'ny lava be koa izany vaovao-piangonana izany ka. Hita ho sady tsy hitako izay lohany sy vodin'ilay izy. Mampatory reto izany ka mahakambetsy. Dia akarivotra kely any ivelany any ary reto aloha ka. Tena tahatory azany. Izay koa hoe ianao dia hivoaka sahady sa manao fotoana nikala rameva? Indray ny tsy hitako marina. Aza mbola mandeha izany aloha ry Bema fa mbola andeha izao ndrakitra rehefa aveo e. Ka tena mamizana loatra kosa aloha ilay vaovao ampitaina aty am-piangonana. Izay aloha e. Aiza ve rangako, ny fotoana efa lava be ohatran'iny, ny vaovao-piangonana koa mbola tsy andanina. Mangina nareo aloha rangaha fa aza mitabataba eo jereo fa mijerijery aty ilay degonina. Ary Bema koa ohatran'ireny zazakely ireny, raha tsy mivoaka dia memenina. Hitakiko ary tena mba ohatrory kely ty lamosiko ty ary fa tena mangididy be mihitsy. Iorina andrianina. Hoana koa kely nikorakondria aty am-piangonana fa ndrio koa menatra ako koratsinandro ako. Efa hita fefizany mihitsy ny driko. Ary aza mipelipelika ohatran'io ry olitra, tolotra mantsy. Afaiza indray koa ary izany volazandry be m'izany. Efa hoe mba mangina aho ny olona ve mangididy dia nareo mipelipelika be sahala misy tsiloka. Ino ary Bema, okorina hono izy. Koratsina. Io ry Bema kory ka. Bema ve? Isakisany ka. Nohoany ary lava be sady mainty be. Io ve tsy efa 5 volana tsy nitapahana? Divavy, zao zao tsisy eny ny zavatra nolazain'ilay mpilaza raharaha teo. Nareo indray ny tsisy andaharany. Raha manontany ny any an-trano hoe inona vaovao tany dia izaho aloha tsy mahay ahy e. Na ny akory aloha dia tsy hitako izay ho tenenina raha manontany ny any an-trano e. Ataoko hoe varinana n'oatrandria dia tsy nahay ny vaovao. Endriko izany. Misaotra ny birao-piangonantsika ry havana nanambara ny tsara ho fantatra tao anatin'izay vaovao-piangonana izay. Iroso ohatrantsika ao anatin'ny fandaharana manaraka dia ny fanavaozana ny fanoloran-tenantsika
ndeha tsika hanavao ny fanoloran-tenantsika ao anatin'ny fanatitra ka mandritra izany dia andeha ho ataontsika ny hira ao anatin'ny fihirana FFPM ka mitsahatra ny hira rehefa vita ny rakitra. Rakitra izao aiza ny nareo ny rakitra? Ty fa tsy haiko ny mioto hoe avesa ahoana koa izany? Nareo ve vao avy nioty vao tabi dia tsy anana e? Ka zange nioty fotsiny fa tsy hoe varotra e. Aiza koky maka ty am-piangonana ve nareo dia tsy mitondra rakitra nefa mba handeha hivavaka, inona koa izao izany? Ka tsy manana kiza. Orikaraingana, way Caroline mantsy mba meo ankizy atao ny rakitra. Ny alo entiko ihany na dia ary zato azany ety e. Zany ve kinareo roa milaza manana rakitra nefa ny ary zato mba any am-paosy? Efa izy zaniko, andao zarentsika roa ary ty e. Inona ny tindry? Miara-mandrotsaka tsika roa sa zaraina tapany avy? Ahoana re ny atao e? Ao akia sasao anankiroa dia samy manana ilanilany avy tsika roa. Ary efa sy lavitra ihany ky fisainana. Tsisy matsikaritra ke io a. Ihany ky volandry fa aleo mody avoko ny tanako dia ohatra manao rakitra ihany nefa tsisy ninina kory arotsako ao. Andao amin'izay loatra zareo a. Ay, maty atalohako. Saika tapaka ny ketrikeliko marina. So ihana fa fikitra teo amin'ny W am-piangonana. Mba mitandritandrema kindry fa afa-baraka ny indry raha nianjera teo e. Amin'izady jipondry fohy marina ary Caroline. Andao ny rakitra reto ataovatsy. Matio toko fahaefatra dia ny andininy fahafito ambin'ny folo izay efa novakiana teo no angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ty ry havana. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tamin'izany andro izany dia nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izany no teny izay amintsika amin'ny tian'io ty ry havana. Amin'izao fotoana iainantsika izao ry havana. Izay fotoana mba mahatsikaritra koa kindry izany ka teny izay io eky rehefa mandeha amin'ny alina tsy ny nify marina no hita sisa dia olona izy. Zitakiko ary jereo zato nifiny ohatra mikatrakatraka be sady miteny ihany izy e. Marimarina amin'izao fotoana izao maro ny memangatsika inona hoany izany lazay fa dia mampitandrina anao indray ny tenin'Andriamanitra androany hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra indray mandeha ihany efa akaiky tokoa ny fanjakan'ny lanitra. Fa rina mitsy akiko inaka mba tenin'Andriamanitra ho voaray amin'izao fanapahan-kevitra jereo e fa tsy tandria ve nefa aloha ty afatra farany renesinao manina indray izao ny tapindohany afatra intsony io mamiratra be io sao mety ho faty ianao rehefa nasiny tilelo kokoa kely mampamiratra anio a raha afaka pitsotsy fantatra mampite fa zao ny tenin'Andriamanitra aminao hoe ametaka mihitsy izy zany mibeba ianareo fa raha io ny atao ketiko komondry kely mihitsy aloha ry havana aza manaiky varovarina amin'izao sao dia mba efa tsy fitiavana azy loatra ka
fa Kerandry daholo ny nefany ny lohany. io ny tenanao hoe Tsara ihany koa. zao anio zao moa ianao no Mialo raha vao tsy mamely ohatr' izao ilay mpitory-teny Raha tsy misy tory-teny izay tonga ny miditra ao fotoana anatin'ny lohako mihitsy e. izay Avy tsy hatrany maintsy dia ialana kamo ety. be sady izay efa azo antoka ve ny aminao tsy Efa azonao mahay antoka ve tory-teny fa- mihitsy akia. hoe ho anilan'ny tompo Izay ambarana aneko ino anona fa angazy fombafomba toetrany sy nifiny sy ny tarehany sy ny lohany any e. zao Ka ataondry Tona mety ahoana zao iaho. ny ikipy sady mihaino anoranao tory-teny. tena Zavatra ibebahanao tia ny amin'izay tsy mety am-piangonana rehetra mihitsy ke. efa vitanao Maso mijery Sao fitaratra itino- vita. sao itino Jereo andro ake farany. zato izy ka maneke ohatra ny tena maneke ho kasiany fanahy masina mampanoka kisa. ka raha manaiky ny andray any Jesosy ianao dia Ndry koa ty dia lasa mamindra oka mihitsy ka. ihany azy ianao Tsako ary izany ohatrana. manaiky andray azy. Na ny anio Tsy dia tahotra ny tsy ihany henatra ianao ve nareo mirahavavy dia manaiky samy ny andray manoka azy be dia ohatran'inona nefa dia Azo antoka tory-teny angeny zaka nona sanjaka. ty ampiangonana e. ny andovanao ny fiainana Ka moa ianao mba mihaino. Ianao Ndeha aratra havana. be marenonako. anaiky tsika Sany marina ve dia mba hoen'ny be me. efa vita marenina eo nareo mirahavavy fa manao izay mahatezitra eto a. hoe Ka tsy hitako anie izay anakaranao andrisaka ato e. fa efa akaiky ny fanjakan'ny Ka lanitra nareo manoka lavy ty manelingelina maso be. izany no afatra Akopio masaka efa tsy hijery anay. indray amin'ity Sady andro aza amin'ity tsara mba tsy ho tsaraina. miandry anao ny tompo Aizako manantena anao fosan'ilay mpanompon'Andriamanitra fotsiny nataonareo raharaha eo. dia Avy eo nareo tsy mitsahatra amin'ny manoka. fa Nde mo ty andro nga rehefa tsy heny tory-teny a. koinona ry havana ny fahotana mbola mangeza anao anio anio ny tompo dia te hanafaka anao manapa-hevitra tanteraka aza misalasala intsony zao no andro fankasitrahana Saka izy sepotra be raha manao an'iny akanjony io mpitory-teny io a. Jereo anie e. fiainana mba ho velona ianao Hitakiko mirebareba be matahotra ohatran'ireny ny havana no ireny azony tanan'Andriamanitra velona Sady lava tanana be matevina be. mandahan'Andriamanitra raha sanatria isika manao vazivazy ny famonjeny efa nataon'Andriamanitra Sady tsisy lohany sy vodiny mihitsy izany tory-teniny izany. Tsisy azoko mihitsy. lasika zao hitakiko tsy reraka ny zazaki mezaka fanaon'Andriamanitra manakatra an'ilay miverina izany fa dia tena hoe ohatran'ny tsisy azoko mibebà. mihitsy ka toy ny angamba n'ilay atao hoe pastera efa akaiky bebizina ka fanjakan'ny lanitra. ka raha maina Ary dia etory-teny mbola fotsiny milaza amintsika indray sy manana Horisy rovavy a. fa Aza sao dia faly idila manaratsy fotsiny mpanompon'Andriamanitra nareo roa fa izay ho retsika aty an-tranon'Andriamanitra tsy anie misy nareo e. mahalala ny ampitso tsy fantatra ny Andriamanitra avoakan'ny mametraka rehefa ny teny izay eo am-bavan'ny fa dia mbola mpanompo atao hoe dia anjaranareo roa miaino. dia manolora tena ho an'Andriamanitra hoy ny ohabolana toko fa 3 andininy 2 manao hoe anaka atolory ahy ny fonao atolory an'Andriamanitra ny fonao ry havana ibeba aza mangatakandro aza mangatakandro afatra farany Iza misy nao hevitra be izany e. ka tsy misy afatra intsony Alana andriany ty sao akaiko mety ty hifaty ngetra ianao be rehefa aoko. androany arapitso Mamenatra olona mihitsy. afaka apitso tsy fantatra Izany ny eritreritra ho rendrika Bazao ny talohany ten'Andriamanitra aminao. ka izy no rendrika milohako. beba ianareo fa Io domo fa efa akaiky ny manahirana fanjakan'ny ka. lanitra iavana aza Nandriana manaiky ho varibarinany Tsy amin'izao maharesy ambony tany fiainana mihitsy mandalo zato izy. zao mba mandeha angely isan'andro tory-teny dia- aky fa izay koa ndry dia tena rehetra. io Nandriana tenanao hoe nandriana zao moa ianao ndry ve efa manofa sa inona e. raha Mandeha ny tory-teny ndry mieritra mafy be ohatran'ireny enireny. Maninona hono efa azo Ty antoka atory ve be aminao hony izy. efa azonao Zao antoka maka ve tsy fa am-piangonana. hoe hoan'ilay za kosa mbola misalasala Hita ianao torimaso ary ve ny alehantsika ty am-piangonana ty sa ahoana e. fotoana mety zao hita ho ako fotoana mety zao ohatrany dia ilay toromaso ny fahasoavana loraisina ty. ibebahanao ny amin'izay tsy mety rehetra Ka angamba koa io tsy natory mihitsy tamin'ny alina fa alina nilalao telefônina fotsiny. ka maneke Efatra amin'ny ray maraina angamba dia mbola telefônina ihany, amin'ny 2 maraina mbola telefônina ihany. andray any Jesosy ianao dia Na dia izany ara ve ihany azy ianao no hatraty am-piangonana no nanapatra ny toromaso.
manala baraka sady zay foazina tsy mety ho taitra mihitsy. io elanenina farany fa manahirana ka azo antoka zato isan'izany orinandrianina ny anovanao ny fiainana mandrakizay kondery io atory eo rangafa raha vao taitra eo koa vao mainka mitsamboatra be mitabataba eraky ny fiangonana eo efa vitatsika dia avela heritra be eo zany fa hoy ny tenandriamanitra hoe manala baraka mihitsy zao ka aleo andeha hivoaka kely mihitsy aloha dia tsy tapitra koa ve nitory dia andeha hivoaka koa be me ho sainsaintsika indray amin'ity ka nitory tena tsy tapitra fa sika no lanenatra alohany etiko manantena anao ay dana azoko za tsy maintsy hanotohana nyty eto fa so mironjona tsikasina ery amin'ny tany ery zay vao loza dia toany tsara ny ianao fa lasako fa lasa mivoaka dia mba andeha hivoaka ko kizaka andeha hanaraka amin'ny be many a le toriteny koa moa ty lava beko fa andeha ho aiza indriry mefa andeha hivoaka kely aho a hanaraka azy loha toriteny tsy vitako hanaraka azy miverena aza mba sotomina kiny akanjiko fa miborotsaka ingaka ity zipoko ty e zay vao mena trola sy afa-baraka eo aleoko izy andeha rehefa izay ny tiany eny ariko samy manany safidiny ioko za aloha dia hijanony eto foana eny toriteny e meva ty ambany lavaranga tiany ahy e oay eve tatanao ry bema tazako mivoaka mantsy ianao tsy hitako ny nalehanao dia saika hiverina any am-piangonana aiza kosa dia hoe hiverina any am-piangonana mihitsy fa hono ahy e ao anay ihany le resaka nataoko taminao tamin'izay andro iny e fa be mafe aloha tsy be marenina tsony e zany foana mafetsony nandranao zany araha hoe nandrako be mafa tsisy marenina zany ka zany hoe be dia ry be e fa be dia ahoana indray ary dia roviana nefa vao tsy ho be tsomy meva e asy zany ho doksa dia avelanao antitra ampiandrasana eto fotsiny zany a ohatra ny karana eo ry bema antitra vao tena mamy andray kosa ary meva ary andao aloha hiditra amin'izay ry bema ka ny resantsika aza ve tsy vita akory dia hiditra iza sahady e ndao aloha mba hiantory teny e indray ariko raha izay ny tianao dia ndao e fandrevy akely mioty dia tena kaivendry ity tena nitondraka estilo mihitsy e eny vatsy an'irety tany hatramy mihitsy ka izany mba
andraisako ny tondro-tenin'ny pastera. Zao no any famonjena. Ka raha tsy tsisy atao akiko io ny raisiko antsoratra. Gaky misy an'izany hoe tsisy atao izany fa tsy maintsy hoe atao teny tia mandalo fa ny soratra mitoetra. Tena misy soraisina betsaka angeky ny tondro-teny nataon'ny pastera io zao akia aza manjeny andro lava kia efa akaiky any ny tompo tsy reraka ny mpanompon'andriamanitra mamerimberina amintsika hoe resy lahatra tanteraka fa mibeba fa efa akaiky ny akaiky fiaviany ny fanjakan'ny lanitra. dia mananatra ndriaka iza mbola milaza mba raisy ihany ny tenin'ny tompo fa ao aneky ny tena misy ny fiainany teny farany izay ho retsika zany aneky tsy misy mahalala mba enoa aky iza tsy fantatra ny avokany avy eo Ko raha tsy adalana andany rondoa amin'io anio dia ndry efa loazany toetrandro. tenin'Andriamanitra ake tsy hisy loazany toetrandro zany loatra ary nandrianina mavarina anao anaty telefoninao ka tsy misy vao eo nareo ny taitra amin'ny toromasinareo dia io fa miondrika eo anaty telefonina indray. androany nara-piso mandefa MP-ny namako sady matsiro be ilay resaka ato. mibeba ianareo MP ve dia hita izay ampatsiro azy ry nandra izany manandra anareo mihitsy aza izany. manaiky io varim-barinany amin'izao Kiraha tsy sakafo izy tiako hoe matsiro matsiro. isan'andro dia Samy mana matsiro nefa ianao koa. Ary aza dalainao fa tsy asa izao ilay mivaliko farany teo. andao ny tany Jerety izy mo. raha tonga ny fotoana Salundry. izay Ianao aloha dia ahita loza amin'io efa azo antoka ve ny aminao Indray fotoanatsika. efa azonao antoka ve fa Bemba koa tsy manatsaina fa tsy niteny foana. za ianao Tao avy ary. mbola misalasala ianao Zay ary ny ianao. No ihany ny telefoninanao iny. fotoana mety zao Tikako aneny le telefonako. Faparaka. Anna, andrianina. efa Tsy vao eo any teny anao. Kay tsy hitako tsony hoe aiza le tapana. Jereo masonin'ny olona. Tsy hita mihitsy izay asiana anareo tony ka miala amin'ny toromaso dia io indray fa maneno ny telefonina. karaha manaiky ny Aleo aloha tapahana ina ka afaparaka. Atsaniko daholo amin'ny nason'ilay olona. ihany azy ianao No hiatakataka mihitsy afa tsy fantako ianao ka. manaiky andray azy Allo, na ny anio dia ny anio mbola ty am-piangonana kia. manaiky ny andray Samy temavy afa tandriana. azo antoka Zao ny hery nandriana tapao any a. ny androanao Tapao a. Allo kely efa mirava tsokony dria. manaikytsika Zay tandriary amin'ny pitsipitsika kely mihitsy. ny amin'ny fahotana Okey ndry. efa vitantsika rehetra Nareo tony dia mila voatsiary mihitsy ka hatra ty am-piangonana ve mifampiantso e. Nga dia tsy afaka ampiandrasina izany ato izany. Ka aiza ary ny voako any tokotany tsony aminao. Telefona efa maneno be io. izany no afatra Ny an'ny olona ato am-piangonana vonoina ny telefonina ny anareo vao mainka araisina. ty Sia. andro anio ty Anareo ny anareo. manantena anao bebaka mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao zavatra matahotra ny riavana no azony tanin'Andriamanitra velona raha toy isika mbola minia mandahan'Andriamanitra raha sanatria isika manao vazivazy ny famonjeny efa nataon'Andriamanitra tamintsika meteza iova riavana sao anenina lasika izao tsy reraka ny mpanompon'Andriamanitra mamerimberina amintsika hoe mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ary dia mbola milaza amintsika indray sy manantitrantitra fa sao ity lahy no tory teny farany izay ho rentsika tokoa. Aiza koa e.
ahoana koa moa ny fomba hitenenana hoe tia ny toriteny farany? Efa impiry any izay nalinoko hoe tia ny toriteny farany, mbola tsy tonga any amin'ny farany ihany. Marina kosa ngeka izany lasain'ny tenin'Andriamanitra izany e. Andaoka hiova sy hibebaka tsika mba handray an'ny tompo a. Sa ahoana kirimeva? Ohatran'ny marina ihany aloha izany e. Aiza vekeko, tsy tena mivavaka akory ny antony dia antsika tia am-piangonana hatrizay fa variana amin'izao mijery lamaodiny olona sy ny tarany izao fotsiny. Sady izay tsy mety toriteny fa zavatra hafa mihitsy e. Eo koa nareo roa dia manaiky voalangolangol'ilay mpitoriteny eo. Fiainana tsotapitra ity vekiko. Zao sahady dia andeha hivavaka sady hibebaka amin'inona koa e. Sao ity ny toriteny farany e, sao ity ny toriteny farany e. Mampandradrisa. Tsy misy mahalala ny ampitso, tsy fantatra ny avoakany rehefa avy eo, fa dia mbola atao hoe anio dia manolora tena ho an'Andriamanitra. Hoy ny ohabolana 3:20, 5:20 manao hoe anaka, atolory ahy ny fonao. Atolory an'Andriamanitra ny fonao ry havana. Aza mangatakandro, aza mangatakandro. Sao dia mba misy zavatra azo tsakoana koky ihany fa manaikitra be ny any hoanako. Fa sady nakana atao am-piangonana koa ve izany? Misy ve any sa tsisy e? Ohatra ny fanina tampoka ngeka izany e. Mihodinkodina be ny lohako. Fa maninona tampoka teo ary ahy e. Vonjoko isa. Eo akia, atao ahoana eo? Caroline, fa maninona? Tsy matsiaro tena izany. Atao ahoana eo izao? Sa ve ho bataintsika roa? Dia hoentina mivoaka. Marina mihitsy izay. Dia miantso tompona ndraiky am-piangonana antsika. Sa Robe mano antsoina? Sady termena dako ngery be mano vavaka ao e. Andao fotsiny aloha dia hita eo e. Andriamanitra, mamindrafo amin'ny Caroline ianao e. Fa iza reto iny darabika iny a? Ary to bataina. Reto ajereo. Eny tokoa tory rameva sy ny tariny ane izany e. Fa naninona ary? Ajanony kely le rameva. Efa hoe meva ho a. Tena meva sy mioty ny mibata azy iny. Ary mety Caroline zany iny a. Eny tokoa ke. Andao aloha jerentsika eny e. Sao mba mila fanampiana ry zareo.
tena i Caroline ny tsy salama iny raha izao fahitako azy izao ka. Tokoa e. Tsy fantatra marina ny avokany rehefa avy eo. Tazako niaraka tamin'ilay talon be an'iny izy tamin'ilay fotoana nirakitra teo. Mijianjiana aoka izany ko tambiko eo kotorana. Nalina izany. Dao reto a. Ndao ary. Dia aloha anantona azy ireo dia hita izay fanampiana e. Tena mba lalina azo an'i Caroline iny ka tsy anjaza mihitsy. Tovovavy tsara tarehy ohatran'iny ve raha anga vao mafy ery. Aizako tamin'iny tany am-piangonana iny dia hoe rovitra hono ny vavoniny. Iny dia nentina izy dia tsy maintsy nakany amin'ny hôpitaly ary dia tsy maintsy nandalo fandidiana ihany koa. Izao dia efa volana maromaro izy izay. Mbola enjakenjana ny fahasitrana ny vao tonga. Tsy fantatra marina ny avoky ny ampejo a. Asa rehetra efa mba tafody ao an-tranony ihany izy izay. Alaloha tenenina daholo ny namana rehetra dia hifanao fotoana izay dia mba hitsidika an'i Caroline raha vantany vao tafaverina soamantsara avy any amin'ny hôpitaly izy. Tsy azo fazifasiana marina Andriamanitra kay ry tolotra. Dia rahampaina aloha ry Caroline tsy maty fo aman'ainy ndria. Eny tokoa aky. Fa tampoka dia tampoka iny tsy fahasalamana nahazo anao iny a. Sady izay feky dia tany am-piangonana raha teo no niseho ilay izy. Izao no izy reto a. Tsy haiko ny tsy ilaza aminareo namako aloha fa saika ino marina ny toriteny farany norenesiko. Izany veky? Eny akia. Tena tapa-kevitra fa iova. Tsy azo vazivaziana kay Andriamanitra. Tsy haiko reto nareo raha natsapa tamin'ireny lasy ireny fa ohatra nanao n'Andriamanitra tsy nisy tsika. Hita ho ary reto. La ny andro ny any fotsiny tsika. Jerefa na mandeha mivoaka miresaka zavatra hafa ny tokotany na mijanona eo fa matory rendrika tsy maharezy ambonin'ny tany na koa teo ihany fa lozana amin'ny lalao telefona mandritra ny fiainoana toriteny. Mango ny fotsiny ny fampiresahana sy ny fampitsipitsihana sy ny fantoka amin'izay toriteny mandeha eo. Zany eky efa niteny taminareo hoe ho bebany izay atao iova amin'izao sisy izao. Zavatra matahotra mantsy ny azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Eny akia. Marina daholo samy voalazandry izany ry mioty a. Andao ezaka tsy ho anao fahazarana fotsiny ihany no ankanesana any am-piangonana fa tena andray an'ny tompo e.
ary tena hivavaka tokoa. Izao ihany koa vao tena tsapako fa tsy hijerijery vehivavy kay ny antondiany am-piangonana reto a. Tonga saina tanteraka ahy, resy lahatra. Ndeha isika hitady an'Andriamanitra amin'izay. Efa be izay fotoana very izay, nanjeny andro lava. Izay tokoa reto ilay tenin'Andriamanitra reko tamin'iny hoe mandalo izao tontolo izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Iny ilay ndresiko atsoratra mihitsy hoe Jaona voalohany 2 andininy 7 hatramin'ny 14. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Mihetsika Dia mieritrerety. Natolotry ny mpangafian'i Kristy ho anao teo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe mihetsika Dia mieritrerety. Reto avy no manome aina ny tantara. fitiavana Rasolo Arjao no Bema. Lalao Estera Rajaonarivony no Nandrianina. Miriam Malalany avy no Tolotra. Valery Razana Jatovo no Meva. Iary lalan'i Kristy no Miody. Joanna Randrianasoa no Caroline. Tina Lovana Vala no Pastera. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny sary hono no arabaitsy mamaly, ny aloka hono no hitsahatsy miteny, ny vato no soramenaka tsy miontrona, fa ny olombelona manam-panahy kosa tohina ihany raha mekafatra. Raha ny ambokely aza rabaiko mailamailaka, ny akoho kely miazakazaka raha tsy paza-potsim-bary. Ny voninkazo malaky mandrombona mahafinaritra raha tsara tondratondraka, fa ny olona mananaina kosa indraindray ny tsy taitra raha tsy misy mpampatsiaro. Mitsiki dia mieritrereta ny eto tany eto anie misy fetra, aza manjeny andro lava, bolomaizina na mazava, fomba mpiainana ratsy ery sady fiatsaram-belatsia. Raha jerena dia feno fiangonana fa ny ota hatreny etokonana. Ny endrika ivelany tsara, ny ao anatiny nefa mamarara. Jereo toy ny be masitolotra, mpivavaka tendromolotra, Nandrianina sy Romeva, toe-panahy tena mihevaeva, Caroline revo mibika, fa ny ara-panahy tao ny vika. Tsy mihevitra izay ho ampitso, ko manao toetra masiso. Pastera tsy mitory teny, beno tsy mihaino an'ireny. Mibeba fa akaiky ny farany, tsy ho aza mba fampianarany. Tamin'ny farany vao nisy ventiny, saika farany afatra nentiny. Ny aina dia mety ho ritra, na dia tampoka mety hitsitra. Orvelona mihaino etoana, mibeba fa izao ny fotoana. Ialao ny fanao ratsy, sao anenina raha hoatsoatsy. Azo atao fahazarana kosa, fanafenana ota mevosa, ny mivavaka miantso Andriamanitra, fa ny toetra tsy mba mahamanitra. Fiainana feno fiovana, fahazarana ratsy ialana, atoloron'ny tompony fo. Ny eto tany dia mety ho loha, hamarana koa izany teniko. Volany maso tsy afeniko, ovay ireny fomba fanao, reo tsy mety rehetra velao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay.
Jaona voalohany toko faharoa 5:70 koa atsipony nitady eny tandroko ny omby atsipony teny eny ambony malale zay manatsofina eto mihaino aoka izy haino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana antenainay fa tsy vavantsika fotsiny tsy feony ome na mivanitika fa toetra miova izay no angatahana amintsika koa mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy misaotra nareo ny mpankafy an'i Kristy. Orbe mareno Asadebe marena reka maditra sumafulu Tias nutenenne na wartine tumakatu Tena na utsimbalana Tamlalana sarcha Samaduscha na jamanche na okaitu na mjinjina Asadebe marena reka maditra sumafulu Tias nutenenne na wartine tumakatu Tena na utsimbalana Tamlalana sarcha Samaduscha na jamanche na okaitu na mjinjina Tandem tsarane tena na reo savavi Tandem tsarane tena na reo salai Asatema mafulu Tatiren thank you Samaduscha na jamanche na okaitu na mjinjina Tandem tsarane tena na reo savavi Tandem tsarane tena na reo salai Ilazakur tatatu Hakur nentu Samaduscha na jamanche na okaitu na mjinjina Orbe mareno Asatebe marena reka maditra mitsanga-tsanga Tsy azony tenenina anao fa mifasana tsy misanga Temondrosony satsa misakaiza amin'ny rasida Samadositra n'Andriamanitra anao kaito na mizindrina Asatebe marena reka maditra mitsanga-tsanga Tsy azony tenenina anao fa mifasana tsy misanga Temondrosony satsa misakaiza amin'ny rasida Samadositra n'Andriamanitra anao kaito na mizindrina Tandem tsarane tena na reo savavi Tandem tsarane tena na reo salai Asatema mafulu Tatiren thank you Samadositra n'Andriamanitra anao kaito na mizindrina Tandem tsarane tena na reo savavi Tandem tsarane tena na reo salai Ilazakur tatatu Hakur nentu Samadositra n'Andriamanitra anao kaito na mizindrina Ai arua telantao le arua Orbe mareno Asatebe marena reka maditra somafulu Tsy mentory teny anao sy mianatra maso Tsy manakivavaka Maikerilika lavaka Samadositra n'Andriamanitra anao kaito na mizindrina Asatebe marena reka maditra somafulu Tsy mentory teny anao sy mianatra maso Tsy manakivavaka Maikerilika lavaka Samadositra n'Andriamanitra anao kaito na mizindrina Tandem tsarane tena na reo
zavavy tandremy tsara neny tena nareo zalahy asa tena mafolo tadireny thank you za mandositra n'andriamanitra anao ka itona mirindrina tandremy tsara neny tena nareo zavavy tandremy tsara neny tena nareo zalahy ilazakolo tatato aokory neny to za mandositra n'andriamanitra anao ka itona mirindrina orbe marenno aza debe marennale kamaditra sy mafolo